za tsy miteny marina fitro trop zavatra misy am'izao trop tsy mila verina tsony alina zao za vao tamin'ny maraina be teo za vao nahazo ny vidéo 4e vidéo ny colonel Patrick gaga reny no mitsangam-bolo kay misy an'izany ao izy zao samy teny inona ary zany ho ataon'reny ho azondrany olona reny raha ty fitondrana ty tsy leo ve de n'zao de alamatsika ny fiarahamonina atsika ty miarabatsika rehetra tompoko maharavoratoolo-janahary na itoto de mpanao politika mpiasa mpanjakana ambony misotro ronono ihany koa faraparany teo ianao nytanandraikitra tale kabinetra ny filohan'ny anteny mera-pirenena Ramatoa Kristina Razanamaso fa tany alohan'izay ianao de azo lazaina fa mpanao politika akaiky any Andro Rajoelina ito ianao andiso anamarina zay hoe manino ny dodony lasa niova ty am'le hoe mampiseho maha kristiana azy am'izao fotoana zao mamerina ny fiarabana tompoko mpanao politika teo akaikin'ny Andro Rajoelina tany aloha tany fa tsy resana tsony zany le tateoriny misy fotoana tokoa za nanakaikikaiky ny naman'izy io fa tsy de hoe tena nanakaiky ny président tamin'ny fotoana mitondran'ny président Rajoelina rehefa tsy nitovy ny fomba fihevitra nisy le namako premier ministre am'izany iny de nisy fifandona de nanakaikikaiky an'ireo naman'ny président Rajoelina aloha tokoa ary nisany nanampinampy anay amin'ny faneho-kevitra amin'ny hainao manjery ohatran'izao zay tena ny nanakaikezako an'ireo olona reo rehefa vita mo iny vita ny fifidianana iny de teto zay tsisy nanao combien zay DFP neny teo avec frustration rehetrarehetra sy ny tariny fiainana moa tsy maintsy mandeha tao anatin'izay rehefa voatendry ho gouverneur faritra Sofia ny monsieur Lilson général Lilson tamin'izany fotoana zany de ny antsoa izy mba hanampy azy surtout matière d'administration territoriale fa izy moa gendarme za administrateur civil de natsony za tsy de nanasafidy loatra tamin'izany fotoana zany za migalera de nanaiky de teo angambany neveran'olona hoe teo akaiky neveranareo ao akaiky ny Rajoelina mais j'ai jamais été TGV j'ai jamais été mba niara mivory tamireo de tany 2 ans maherikely teo za tonga tany 2021 tena hoe tena aloha janona rahalahy fa aloha za iverina ody am'izay fa ny antony maro samihafa de nody de tonga teto de rehefa tonga teto moa de manaraka ny vaovao politika za raha teo nanomboka retrety tamin'izany fotoana zany de manaraka ny resaka rehetrarehetra io tsy ny apparaître firy-tsony za na de manao hevitra tsy ndraindray teny amin'ny télévision teny tsy ny apparaître tsony zay raha tsy amin'ny 2023 iny niaraka tamin'ny collectif des administrateurs civils collectif des travailleurs d'ainsi de suite de ny apparaître ndray zany zay tateorina rehefa lasa nidirika aby fa tsy de tena no akaiky ny président Rajoelina zany za tsy mbola fa za koa tsy de ny fahavalindreo tsy de ny fahavalindreo satria niaraka tena ny raha nananao reny tolona tamin'ny andro ny tolona tamin'ny fitondran'ny président Rajoelina mampianina reny zay de tena tsy laviko ekeko tanteraka ary ny fanampy teo zany zay tamin'izay fa président Rajoelina moa tamin'izany fotoana zany mbola tany an-dafy tsy teto mihitsy izy efa hanomboka ny campagne an'iny ny 2018-2019 iny zay vao tonga teto izy ary na tamin'ireny ara za tsy ny zange tsy nanoana an'izaniza tamin'ireny za tsy nanoana an'izaniza tamin'ireny fa de nijanona fotsiny tamin'izao ny andra zay gadonany teto zay izy so de hoe tsy nahazo toerana tao anatin'le hetsika na fampahana 73 député zany toto de nandeha nanaraka ny tary amin'ny général Lilson de tsy nahazo tany de mivadibadika andray tsy za re zay raha tadidinareo tsara ny DFP ny entité diniko fa navita-pirenena ny entité no entinay tamin'ireny fotoana reny teny amin'ny CCI tsy tany amin'ny CCI fotsiny fa tolona rehetrarehetra nanomboka 2016 jusqu'à 2018 iny lutte contre l'impunité et la corruption zay ny thème général tsy za rery nge nanao an'io fa zay rehetrarehetra tao anatin'ny DFP soava rery angamba zao tao anatin'ny DFP zay niaraka taminay no nazo toerana fa tateo rehetra koa izy tafidy tao anatin'ny CNI fa izahay rehetrarehetra izy moa no faly zany hoe nao mba nanao zavatra nitaky fanovana taky zavatra fiovana taky zavatra mba henjana consistante amin'ny ty firenena ty fa no de ny olona fanina fa zay tsy niady zay tsy naneho hevitra zay tsy nanohitra ary zay koa tsy za tsy ary ny postulé ministre zany
fa za aloha any administrateur civil nangataka atao amin'ny intérieur mbo atao préfet-ny mahiva tanàna tamin'izany fotoana zany na préfet Majunga tsy nomeny ministre ny intérieur an'izany moa za fa hoe misy critère maro hoe nisy famalina kely mihitsy taminay tamin'izany nareo zalahy rehefa lany ty président ty de hodinareo fanina daholo zany zay zavatra mba vitanay ve de tsisy dika tao amin'ny ministère de l'intérieur fa rehefa aveo ny famela zahay lasa mpinamana be zay sy le ministre de l'intérieur tamin'izany député moa izy zao tina razafy maefa zany le tantaranay fa za tsy niotra ny valan'ny ministère de l'intérieur tao ihany tady taorana nangataka ao préfet tsy nahazo aho de fa niraikiraiky farany teo iny de natsona nandehanao secrétaire général ny région ao anatin'ny asako raha teo zany administrateur civil de ny accepteko fa za tsy nitady toerana hafa ministère hafa zay le izy atao anatin'le hoe dinika fanavotam-pirenena maromaro ny mpanao politika atao anatiny iny ny akamaroany lasa solombavam-bahoaka moa zany ny sasany na de hoe tsy miaraka am'izao fitondran'izao ary totoa aiza ho aiza zany am'izao fotoan'izao le dinika tsy nisy lasa député zany DFP ka Petra Kotonyaina pety tsy DFP pety tambatra pety fa niaradi zahay tao anatin'ny reny tamin'ny samby tany amin'ny faritany Fianaratsoa nisy mo fiona faobe natao zany tamin'ny mpitolo ino izy ty force de changement ny anarana netinay tamin'ireny nisy fivorina faobe nataon'ny force de changement tany Fianaratsoa de tany zany tena fa zay mba mirepety nampinamana samby MFM maza tsy nanao DFP fety zay koa tsy nanao tambatra ohatrohatran'izany fa raha lasa député izy filinina hafa mihitsy zany nataony fa tsy tao anatin'ny ny DFP zao any Fianaratsoa mbola betsaka zahay any Antsohihy any eto Antananarivo eto fa hatram'izao mbola samy tsisy manana toerana politika zany DFP afa tsy soava rero nao anatin'le hoe dinika zany am'izao fotoan'izao tsy efa fotoana ihany koa ve zao tena hoe voizana zany ihany koa satria mijaly anie ny vahoaka malagasy le dinika nge nisy nangataka foana efa niteneniko foana pirenena mivaova moa zany le izy tanao tamin'ny 2023 reny ny FFKM mihitsy ny antso ny fanataonana latabatra boribory fa tsy raiky de zay ny namafisinay nge tamin'ireny mba tsy sy ny fifandonana re maro ny conflit tamin'ireny nationalité composition ny ACC code électoral maro isan-karazany fa tsy raiky mihitsy nge le fiaonana farany ary zay ny zavatra manahirana tamin'ireny tena tsy ekena mihitsy hoe dao tsy asina fifidianana tsy ekena voaka mpifidianana aveo misy manaiky any législative azonao eo zany zavatra manaiky fa zahay rehefa nandeha resaky iny rehefa tsy nekena le fiona zay tsy narainjara tamin'ny fifidianana zany le zay tsy nanohona an'izaniza zay tsy nanohona ny fitondrana zay tsy nanohona C11 zay tsy nanohona an'izaniza de zay ny zava-misy itoto vadika ty amin'ny resaka mahakristianina mpanao politika kristianina olana ara-panano misy eto zay foana indro miantaona ianao no valaresaka ho an'ny mpanao gazety avoizinao le hoe olana ara-panano misy eto Madagasikara zany ve tsy hoe mialokaloka mahakristiana ve zany le tondra ny fandimby teto Madagasikara mahatonga ny firenetsika ohatran'izao raha ny hevitra ambadika ilay ambarany toto reny voalohany aloha tsy fanehoanany reny tsy natao hitsarana an'izaniza zay tompoko araka an'izay zay mpanompon'Andriamanitra zay tsy afaka nitsara olona satria zay mbola hotsaraina fa iditra amin'ny 3e semaine zay zao amin'ny herinandro iny nanehoanay nivoizanay ny hevitra hoe mila miverina amin'Andriamanitra mila miverina amin'ny Jesosy Kristy tompo fa ho atao concret kokoa am'izay ngambany le izy raha mijery tokoa nge tsika maninona moa tsika ny expérience ny histoire ny fiainatsika de milaza mihitsy hoe am'ty fiainana eto ambony tany ty de misy fanahy anankiroa fanahy ny mazava sy fanahy ny aizina azonao tsy hoe zay kristianina rehetrarehetra de mivohy ny fanahy ny mazava izy azonao zay mahatonga ny miteny hoe ny malagasy mirehetra concerné ty appel anay ty fa tsy zay kristianina fotsiny hatramin'ny tantaran'ny kristianisme teto Madagasikara nge teraka fizarazarana foana ka ny fanany aizina mantsy fanany maizina de mitondra fizarazarana eto amintsika foana io fanany mazava ny mampiavana mampitambatra mampiray zay ny fanany mazava raha mijery atsika ao anatin'ny kristianisme misy malagasy kristianina misy malagasy tsy kristianina
amin'ny mpanohitra io misy mivoy fanano mazava, misy tiany firaisanao amin'ny mpanohitra io zany misy olona tia firaisana, misy mizarazara ao, misy tia malifaty foanao, ohatran'izay koa ny mpitondra io. Misy fanano maisinao, misy fanano mazava, io olona rehetrarehetra hitatsika io. Ka ny problème atsika hoentiko amin'ny tantara kely vetivety, nanomboka isika misy fiovandrafitra takiny eto amintsika, miasa mafona ny maizina ampisaraka atsika. Raha fa niady ny fahaleovantena zao gasy raha mandrika tsy fakahitana nge hitatsika tantarany 47 sy ny tariny reny. Nandeha tsika 71, raha mandrika nge teto tamin'ny 71, nandeha tsika 91, raha mandrika nge teny avoloa e, nandeha tsika 2002, raha mandrika nge teto e, nandeha tsika 2009, raha mandrika nge teto e. Zay zany tantara hoe misy fanahy tady ny fandatsahn-draha foana eto. Tady sorona, tsy fantako moa filazana azy na sorona, nisy raha latsaka teto sorona verina sady sorona. Ary fitenin'ny mpanao politika gasy mihitsy hoe tolona mila sorona. Zay aloha tena mba am'izao fotoana zao tsy miombokevitra am'izany tsony. Ohatran'izay io mpitondra io. Teto nge nisy mpitondra tena nitoko teny fantatra. Zao ny slogan tamin'ny andron'ny première république, piso dia zahay mandra-pahafantanay. Vao tsy teo président tsy ranana, dila nge reny olona reny, reny ihany lasa RMA, reny ihany rehefa avy eo lasa UNDD. Azonao eto zany misy ohatraohatran'izay. Maro ny mpitondra teto ny laza azy fa tena faran'izay. Tompony atodo, tompony hery, tompony vola, tompony niny. Aiza reny olona reny zao? Aiza reny? Fanontaniana mipetraka zany am'izay teny amin'ny mpanohitra moa za teo. De tsy maintsy ady ohatran'ireny foana ve isy hampisarana eto amintsika eto amin'ny alternance. Tsy maintsy misy sesitany foana ve? Tsy maintsy misy mitsoka ve? Tsy maintsy misy hoenjena rava fananana ve? Mampandinika zany mampitondra fanjakana. De ohatran'izany ve zany ny afarana izy ity ny isarana eto? Fa tsisy zavatra maharitra aloha zay zavatra fantatra tantarany zanak'olombelona, tsisy zavatra maharitra, ny vola tsy haritra mandrakizay, ny voninahitra tsy haritra mandrakizay. Zay zany zavatra misy, zay mba tonga any amin'ny teny hoe ry malagasy havana, andao andiny teny, andao anatona ny fanahy masina, antany ny fanahy masina, anatona n'Andriamanitra. Zay nge le adevitra. Tsika zany zao raha mijery nefa ny atsika raha ohatran'izay ny tolom-bahoaka ny fanaovana teto raha 47 ny nakaty na amin'ny lafiny fanohitra na lafiny fitondrana. Mba jereva nge ny expérience n'olona, ny olona malaza indrindra eran-tany tamin'ny tolotolom-bahoaka telo ny siteko aminao: Martin Luther King américaine, Gandhi indienne, Nelson Mandela africaine. Zany Nelson Mandela zany modely vécu aty Afrika momba ny atao olona manana ny fanan'Andriamanitra, manana ny fahitsina, manaraka amin'ny mazava. 7 taona izy nigadra, fa tsy mbola ny prôny mihitsy izy valifaty. Enina de tonga teo amin'ny fitondrana ary izy rehefa nitolo lela be tsy nanaiky ny anaovana valifaty. Ary resy nampisaraka azy tamin'ny vadiny zany. Fa maninona moa tsika malagasy tsy mba misitona lesona amin'ny zavatra mahitsy, zavatra mazava, fa tsy tokony famonoana, tsy fidokevitra politika. Nanohitra ary nitondra marary tamin'izany fanoverana zany Nelson Mandela, fa jamais izy tsy nampiady ny foko samy foko tany Afrika Atsimo, tsy niady tamin'ny fotsoditra. Ary misy fotsoditra momba ny fotokevitra, misy maintoditra momba ny fotokevitra. De zay no mba mahatonga any amin'ny tena andao hoe tsika andiny tena fa efa mba be loatra zay raha latsaka. Azonao ohatran'izay tsy mba anatra ho an'ny mpitondra ve? Sesitany lava raha varena gadragadran'olona rehefa avy eo andrasan'olona kendrotony eto hoe mandrakizay diremena ny taranaka azy misofra rehefa avy eo. Tsy mahasambiseho olona mihitsy zay ny taranaka andry satria nahitana an'izao. Hatram'izany nge problème atsika eto. Zay mahatonga any amin'ny teny hoe tsy sandatry ny vava zay tsy tsara olona ary tsy manenjika an'izaniza anatin'ny te fotokevitra anay. Hitanay misy faneho-kevitra, misy tsy faly aminay, misy faly, misy migaga. Fa zay de miteny hoe andao hiverina amin'Andriamanitra e. Fa io fanany fizarazarana io mampizarazara, io mampifanenjika valifaty lava io asan'ny Lucifera io. Lucifera no mampidina io ny sainy gasy. Tsy mba misy ady hevitra au fond eto momba hoe inona ary ny rafitra ataotsika elatsika am'izao halatra lava sy ny tariny zao. Fa avonkano, mpangalatra, tosa aloha idirana eo. Ary le olona zay no tena mahagravy an'izy io. Le olona efa tondra teo taloha, anisany nanana problème tamin'ity vahoaka malagasy ty, lasa rôle ndray zany zao satria reo ana fanoherana.
ka zay mahatonga anay hoe zay mahatonga anay sadaikatra de tena sadaikatra amin'ny fanarahana an'le fanoherana namany hoe zay manohitra mihitsy ara-panahy fa nanohitra moa zay ara-politika hatram'izay fa hitanareo reny fa maintenant mila manitsy tena atsika ary nyfanamasin'Andriamanitra ihany no afaka hibitsika amintsika anome sosika saina atsika hoe zao ny lalana ombana. Zao fitondran'izao hoe zany tsy mety tonga saina mampinoloana zao hoe zava-misy eto amin'ny firenena izao olana maro tena hoe mena avokoa ny tondro rehetra maro-pandrefesana zava-misy eto Madagasikara tsy mety tonga saina hoe fitodiana amin'Andriamanitra ny vahaolana. Azonao tsika ho zany aloha tsy tsara azy tsy tsara ny fitondrona ianareo ve de manao asan'devoly hoe tsy mahay mitodika manina raha mba mitodika ke tsy torery jerevo nohitra ny Haïti io mille 804 io nazy fahaleovan-tena mandraky ty androany pire no Madagasikara jerevo ty Afrique noire ty io Sahel io zao ny exemple tsara fa za milazanao an'izany fa misy fahazapana be any Afrique mahatonga an'io fahafana misy Afrique io azonao zahay tsy apetraka any didiny fiangonana rery zany satria fiangonana koa misy contradiction enjana ary mba mafy koa mahazo an'ireo mpitondra fivavahana reo amin'ny contradiction entre ny maizana sy ny mazava io raisy ny adidiny olo-pirenena mpanompon'Andriamanitra rehetra fiatsona amin'ny malagasy andao hiverina amin'Andriamanitra ohatran'izany zay zany zao tsy mifidina hoe mpanohitra miantso ampanetretena re tompoko itsoka mpitondra fanjakana andao ny diny tena de hiverina amin'Andriamanitra ratsy ny fiafaran'izao zavatra zao satria tsy maintsy misy farany zavatra rehetrarehetra raha zao disadisa ny mpanohitra sy ny mpitondra zao no mitoy zay afaran'izao fa izy aloha de tsy maintsy misy raha mandrika ahoana mety misy fanakatonana fiangonana mety gadra moa de efa tsy gadra tsony fahafatesan'olona tsy fahafatesan'olona tsony zay ny mahatonga anao hoe dena zao fa misy olona naomby tao anatin'ny tolom-panafahana naomby tsy de nisy kasy be ohatran'izany tsika zay zao hatramin'ny fa 1947 tambola tany fanjanahantany mandraky tiany androany tsy maintsy misy fatin'olona foana de izy indray zany andrasanao ho faty am'izao tolona zao izy ho faty azonao zay nge le problème ka raha manatona samy manaiky anatin'Andriamanitra na mpanohitra na ny mpitondra adika ny sasany koa mba hoe fomba anan'le fitondra non sisa misofra ohatra ny olona rehetrarehetra retipira ary ny asa satria za fa lehilahy lehibe ty hoe mandrakantitra de jaly foana toto mavy zany jaly foana zany karamana administrateur civil zany tsy mahavelona zay nanomboka ny asa tamin'ny administrateur civil ty 300 000 francs karamanay za retirety mbola tsotrinina karama zay zany ary za tsy ary nomba amin'ny fanjakana zany tao anatin'ny fotoam-piasako rehetrarehetra zay tena ngonao hoe mijaly mila mandiny tena tsika farakobosoroka valifaty fizahozahoana anay indray zao fa de merde de la tsy tondra tsika ho aiza zany vao me tondra tsika amin'ny aizina tena tiako idirina le hoe resaka valifaty teo hatramin'izay misy foana io ary matetika le izy ara-dalàna ara-drariny le valifaty inona zanao azy hoe ara-dalàna sy le hoe nanao dossier nanana dossier maloto tany ambadika tany de manao politika de lasa enjehana ara-politika avadika amin'ny fanenjehana ara-politika le fanenjehana araky ny lalàna ara-drariny natao tamin'iny olona iny hitanao zay aloha zavatra misy lalàna la loi commune natosy ozy ny zahay juriste ny olona est censé ignorer la loi eto amitsika ary mbola mironana lalàna haute cour de justice fiarovarovana tsisy mpitondra fanjakana azo enjehana mihitsy zany zao na ministre na tamin'ny taona firy satria io haute cour de justice io miaro andreo foana zay ny lalàna misy eto amitsika zany hatram'izao mety sa tsy mety io ny zava-misy hatram'izao ny valifaty tsy de fampiarana ny lalàna loatra ny valifaty ohatra zany zao misy dossier de corruption be zao nataonao na mitondra anao na tsy mitondra anao zany de oenjen'iny foana zany anao dikan'izay zany fampiarana ny lalàna amin'ny corruption nataonao iny impunité nataonao iny anenjenanao foana iny sao de anao mieritreritra hoe rehefa mitondra fanjakana de mandrak'izay rehefa miala avy eo anao de tsy maintsy enjehana amin'iny satria nanao an'iny ianao fa na valifaty tiako resana eto ohatra zao antoko politika anay naonganareo ary zay zao no mampahenjana ny fifandona politika eto any entre ny TIM sy ny TGV nanongana anay nareo de tsy maintsy ahonganay tsy maintsy zay zany l'état d'esprit misy fa tsy hoe fampiarana ny lalàna le valifaty resako azonao zay PSD ny MFM mantokonay zay nisan'ny nanongana an'io
de fa adiva mandrak'izay doremena soena fa efa rava iny resaka iny zany sady tsy nazo fahefana raha teo azanao ny arema naongan'ny NDD de misy valifaty azanao le valifaty politika efa tsy hoe fampiarana ny lalàna fa raha nangalatra anao nanao faute anao tamin'ny fitondranao rehefa tsy eo anao justiciable loatra ny olona rehetrarehetra koa zany fa tsy hoe ialikoalika ao anatin'ny statuko ma député taloha na ma ministre taloha zay tsy valifaty zay fa le valifaty politika tia nanongana anay de ataony an'izao koa ary raha vao misy défaillance de raha roto amin'io eto atsika manao vengeance ohatraohatran'izay lasaotran'izay le izy lasaotran'izay ny eto amintsika zay nefa ny Mandela oa tsy mba nanao an'izany tamin'ny fotoana zay nanaovan'ny tolona sy tamin'ny fotoana zay nitondrany ary zao aiza ho aiza zao no misy Afrika Atsimo nefa vao tsy ela nge zany resaka nafa ny Mandela gadra zany nitondrany zany jereko zao Inde nazy bon exemple tamin'ny tondrany Gandhi azy aiza ho aiza zao puissance mondiale Inde puissance mondiale ao anatin'ny BRICS amin'ny échelle internationale satria misy fanan'Andriamanitra fanan'le fahazavana tafapita taty amin'ny vahoaka indiana ny tolona nataony Gandhi mandroso Afrika Atsimo satria le fanan'Andriamanitra tao Mandela tafapita taty amin'ny vahoaka tamin'ny tolona ny taridina ka tsika mpitary tolona zany tokony tafy an'izay fanan'Andriamanitra zay mba ho tafita transmis aty amin'ny mpanaradia atsika aty amin'ny taranaka atsika faramanimitsika le fanan'Andriamanitra le fanany fahazavana tafinyle mpitary tolona zay fa tsy hoe tsika mpitary tolona mihitsy mitaky fizarazarana ny etiany ampivoatany manao adin-drazana amin'ny tanindrana tanindrana manao adin-drazana amin'ny eto ampivoatany azanao tsika mpanao politika mihitsy no tafian'le fanany aizana mitaky fizarazarana taky fiadina mpitondra zany de misy manao an'izany anay ty taovy zay ataonareo zay zao mandidy raha vao mihetsika eo lahy de samborona tifirina zay zany misy manao an'izay misy manao an'izay nefany na tany faran'izay ahoana filazana dictature indrindra teto ambony tany nisy fetrany daholo ihany ary ratsy mefara reny olona nanao an'ireny zavatra ratsy mefara daholo ihany zay fitondrana nanao an'ireny toetra tsy mendrika ireny de zay zany mahatonga hoe tsy tokony ianao an'izany tsony gasy fa efa lesona tokony betsaka zay hatramin'ny 47 oa 72 91 2002 2009 mbola nandeha ko 2016 samy 73 député non mandraky ty ny androany de tsy sitona lesina foana ve ny fitondrana de tsy mba mahatonga saina ve tsika efa noherina tsika vahoaka zay ntsika andao tsika andiny tena fa tsy tokony atao oatra fa maninona raha projet de société ny edikevitra de mifampitaiza amin'ny fomba maharitra izy fa vao de mafy angeny nazo an'izany sud-africaine zany fanavaka vambolo-koditra mihitsy fa tsy mba colonialisme fanavaka tsy neverina olombelona no mentoditra mafy lavitra nosy teto Madagasikara fa reo le mpitarika ny nan-damina de nilamina ohatran'izay le izy azony zareo ihany fahefana azonao fa ny atsika maika aho tonga am'le fitondrana loatra mila sorony io rehefa misy maty eo amin'ny 13 mai de miroatra vahoaka io de zany foana nataotsika teto nomboka 72 91 2002 2009 zany de zao nefa inona momba fandrasona hitatsika mivaingana zay le problème tiako idirana firenena afrikana de anisan'ny maro fiangonana maro finoana karazam-pinoana maro ty Afrika raha mitamina firenena any amin'ny continenta hafa nefa anisan'ny mahantra zany firenena afrikana zany maro firenena afrikana no mahantra Madagasikara ny resantsika miantso an'le fitodiana any amin'ny resaka ara-panahy dodo efa nyresan'ny dododo ihany makasika an'le hoe misy fialokalofana ihany le mahakristiana ny olona sasany raha neto Madagasikara zany maro ny fiangonana fa anisan'ny misongadina ny hoe amin'ny FFKM zay maro pindrindra ahoana ny ahafahantsika tena mitodika amin'Andriamanitra fa ny tena hoe vahoaka mitodika any amin'Andriamanitra zany raha mbola hoe zao no ataon'le mpitarika le mpitarika resana hoe mpitondra ny tompony andraikitra ary tompony andraikitra politika na mpanohitra na mpitondra marina io Michel marina io aty Afrika eto Madagasikara betsaka tokoa ny fiangonana araka ny teneniko anao tsy ny fiangonana rehetra mitondra ny fanahany mazava fanan'Andriamanitra mazava io fa raha vao mivorovoro ny zanak'Andriamanitra ozy ny baiboly
tsy maintsy eo foana ny devoly zany hoe ninninona ataonao zany rehefa misy fiangonana eo misy asan'andriamanitra eo tsy maintsy misy eo foana asany maizina azonao io zany a ça va de soi fa anjaratsika zay ny masahirana ny fiangonana ho satria zanaky ny fiangonana be deaibe azonao ataon'ny paster ataon'ny mompera ataon'ny évêque ahoana moa no itenao am-piangonana hoe reto tena zanaky anezina reto rehefa kristianina aminao sarotra ny fiangonana zany fa izy de mitorony mazava torony tenin'andriamanitra ny fiangonana indrindra amin'ny FFKM fa ao de fa hitanao be zao na Jesosy Kristy ke tratran'izany misy elona 12 mpianana efa fatanao départ fa devoliny anankiray amin'io fa de ny retany teo de ohatran'izay koa io FFKM io tsy azony atao ny dénoncer ny zanaky ny maizana ao am-piangonana fa fanjaratsika rehetrarehetra zay matsapany zany asa mazava sy maizina zany manampy ny mpitondra fivavahana miantso ny zanak'andriamanitra rehetrarehetra fa ny olona rehetrarehetra eto ambony tany koa tsy kristianina daholo ny olona eto Madagasikara tsy kristianina daholo misy silamo eto misy mpadalina fombandrazana eto azonao fa tsy hoe rehefa mpadalina fombandrazana izy de fa asaniezina zany tsy hoe rehefa silamo izy de fa asaniezina zany fanjaratsika samy malagasy eto zany na silamo anao na mpadalina fombandrazana anao na kristianina anao a zay mino fa asany aizina ty salobina atsika ty mahatonga atsika zatra n'izao problème zao a no mivavaka ho an'ny firenena fa tsy ny fahasamy tsy vavaka ho an'ny firenena zany mihitsy ary za le mandeha manao télé reny de misy olona tena tezitra amfo mihitsy manenjika enao tsy ohatran'izao nanapoizana anao fanoerana nondrasana aminao azonao ka manina tsy teninao mihitsy andao nompo sampiaraka amin'iny mba navotana an'ty za tsy anao an'izany za mpanompon'andriamanitra mivavaka ho an'ny fireneko no atao koa miantso ny olona atao mivavaka ho an'ny firenena fa ianareo zay samy manao an'izany manaova anareo ohatran'izany sasany tsy fahaly anareo me tsara velatsy anjaranao zany fa aza mitsara fa ataovy zay avotra ny fanahanao zay ny adidiko anaten'andriamanitra miantso zay ny naovana am'ty asa ty atsoiny ny malagasy zay matahotra an'andriamanitra iverina amin'andriamanitra de manome vahaolana atsika andriamanitra fa raha tsika misisika amin'ny fifamonona misisika amin'ny fizahozahoana azonao inona ary ny ataon'andriamanitra tsika zanak'andriamanitra mihitsy ny verina fa kristiana mihitsy misisika andeha ho anjakany haizana de eto atsika taraiky eto zay nge problème atsika io firifiry amin'ny kristianina ny momba andany sy ny ankilany miandany am'le fitondranana miandany amin'ny fanoerana de tsika samytsika indray ary miady atrano lasa fitaovana politika koa indraindray le finoana zany de volo io fa tsy fitaovana politika tsy politika tsy tokony zany losifera ny mampiady atsika amin'ny hevitra io losifera de contre ny mazava foana ny mazava hoa tsy hoe ny fitondrana le fiavana le fankatiavana le firaisana zay le hoe fanahy mazava le aizina fisarahana fanaovan-dratsy maro isan-karazany lainga zay nge le izy zay ny zavatra misy eto amitsika mpitondra de te hanindro foana misy tena manao zavatra tsy rariny foana mpanohitra de hoe tsisy zavatra mety zao nefa natao azy zay nataotsika zay a tao anatiny décennie maro hatramin'ny 1947 jusqu'à zao décennie maro ty fifandrafina ty teraka fatolona maro tsisy resaka zay maty de fa tsisy resaka any zay mitondra aveo tsisy resaka 91 zay maty tany tany amin'ny voaloha tsisy resaka mihitsy natao hoana fianakaviana maty fa de maty sorona ho any tany natao 2002 firy ny fianakaviana maty manamboninahitra ambony manamboninahitra be de be victime andre 2002 reny 2009 moa de teto Antananarivo ndena nisy isaka ninao zavaravatra kely de efa tsy natolona tamin'ny AV7 zao inona kay dika maty zay tsy mety rahalahy mila miverina amin'andriamanitra mila manontany ny fanahy masina inona ny tokony atao anay zay zany a no tohina isan'andro san'andro aiza ho aiza zany zao itoto am'ty fitoriana ity roa herinandro zay ny hitako tamina hainao manjery hitanao a voalohany aloha ty tsy fitorina zavatra vaovao a ty tsy fiangonana vaovao fa fanataiterana ny asan'andriamanitra ao anatin'ny baiboly ao nitaky amitsika hoe raha miverina amiko anareo de mba verina aminareo koa raha ny olona nisora tamin'ny anarako a terina teo hoe amelanelo ny arina sitrana ny tany zay zany a zavatra nytorinay sarotra ty raha ty ary eto zany zay de manao appel ampitondra fivavahana rehetra andao ty fanampiana
zay tsy mitoko teny fantatra hoe ty vitany zay tsy vonona anao anangana toko politika na anangana fiangonana zany fa andaotsika ianareo aina manjery mangataka aminareo zany andao ifanampy meotovy tolo-tanana zahay apio zahay mba hahatongavan'izao satria firenena no afahana tsisy olona afaka itony teny fantatra avitan'izao mangataka ny ainao manjery mpitondra fivavahana kristianina rehetrarehetra zay zany any dingana zay zany amin'ny herinandro aloha tena nazava marina mihitsy hoe ahoana ke fitrangana zany samy maizina zany eto amin'ny firenentsika ty lafin'ny politika la fitondrana ny vahoaka ty ahoana marina ny tena asany aizina ahoana ny tena fiasan'ny mazava amin'ny fitantanana ny raram-panjakana zany ka zay mahatonga aloha zao ny tokony hibebatsika zao ny tokony hivavatsika amin'ny firenentsika araka ny tenako anao teo fa maninona moa ny any Afrika Atsimo zay natao ohatran'ny tsy olombelona tafavoaka tsika mahara-mahita atsika fa niarenatsika ety de trandrana ady saritaka ve na manana io de tadidio fa hamaly angereo mpanambola reo hamaly angereo mpanambola reo azonao tsy maintsy ho maty ve tsika mpitolona tsy mety angamba zay mahatonga na miteny hoe dingana ty asa goavana asan'Andriamanitra goavana miangavy anareo tompona hainao manjery anareo mpiasana hainao manjery ifanampy aminay fa zay zany miezaka zavatra ikarakara émission en direct am'izao zavatra zao sahirakirana zay na amin'ny alavirana na ny fitaova ifanantonana kristianina koa ohatran'izany ka miroso zay zao hiditra amin'ny troisième semaine amin'ny herinandro ambony de miroso midingana am'izay zany zay zao de ho hitatsika eo fa ty asan'Andriamanitra tsy maintsy atao ary tena mino zahay fa miasa Andriamanitra tian'Andriamanitra zao zavatra ataotsika zao miantsin'olona verina aminy fa ratsika sambo miziriziry valifaty miketrika raha mandrika miketrika famisaviana tsy tafa Andriamanitra tsy mamaly vavaka zavatra ohatran'izany Andriamanitra tsy mamaly vavaka atsika hoe aonga ny fitondrana io de gadrana de atao an'izao de atao an'izao zany angenina ataotsika teto hatram'izay vokany na miova ara le fitondrana jereo vara tamin'ny 91 reny tonga teo président Zafelbert telo taona ange de fa ary nyverena an'le fitondrana ongany mihitsy rehefa ohatra zany atsika tsy manana toe-panahy mendrika an' Jesosy Kristy tsy manana an'izay toe-po zay tsika raha sahirana mpitondra de tokony hitona lesona nisy zavatra nisy teto anke zany zavatra nisy fanimpanao politika tena mpanao politika fanoera de le mpitondra teo aloha daholo zany zao modikodina amin'io hatramin'ny taranaka ny PSD taranaka ny RMA taranaka ny UNDD de reto zanaka ambilony reto antoko mbola mpitondra mbola velona reo fa le kristianina le vahoaka malagasy tena tsy nirona tamin'ny politika zany ohatrany miandry ny onjany eto fa manina moa tsika miandry zay onjany eto koa tsika ne manana fanahy masina koa azotsika atao manina moa zany ratsika ny FFKM foana maro manirina FFKM ao ary maro ny blocage na tsy zato mitoerina FFKM ahoana moa no bedesako ny zanako ampiangonako mivoanao fa anao manana fanany maizina mihitsy tsy fanao zany Jesosy ara tsy nandrokan'ny Jodasy Jesosy ara tsy nasaziny fariseo sy ny sadoseo sy ny mpanora-dalàna fa navavaka ao an'ireo no natao zay le izy resaka fifidianana dodo anisany hoe tanandraikitra ihany koa tamin'ireny fifidianana ireny tamin'ny fanohanana candidat fifidianana solombavam-bahoaka teo amin'izao fotoana zao mandeha intsikery amin'le rafitra mpanomana sy mpikarakara n'izany fifidianana zany sao de tsisy fanahy masina ihany koa amin'reto rafitra reto mahatonga an'izao zava-misy eto amin'ny firenena zao io nge fa resaka tsy androany zao izy io voavaky hatramin'ny 2023 hatramin'ny fifidianana hatramin'izay nge efa nikianina tao amin'ny intérieur aloha to de nikianina ny intérieur ny administrateur civil manao an'izao nanao an'izao nanao an'izao mpamatsy vola mihitsy ahafany manendry atsika namatsy vola nanangana ny CENI nanangana bianco nanangana samifina azonao kay hanaovana fandrika amin'ny atody asika fotsiny natsangana ny CENI zay tsy professionnel en matière électorale olona tsotra tsy poniponina teny miconfectionner ny liste électorale tsisy olona ny omana anao an'izany fitantanana ny lafitany zany tsisy olona vaomana am'izany matière d'élection zany noterena ny tanatin'ny CENI de natena-nao an'io efa fantatra gn'io fa hidofotra fa tsy noenona zay olona ny teny gadrana mihitsy aza ny sasany raha nanotohina ny resaka CENI voka-pifidianana zao ny fantatra fa tsy mariny
arakaraka ny informatisena n'le anangoana voka fifidianana vome zava-doza mitranga mivoka fifidianana efa fantatra nge zany efa nitarainan'ny olona fa ela be androany président sy nivo minanananaka hoe zay tsy malake zay malahelo hoe zay itory aloha mba fanjeva aloha fa raha tsy masamy mandiny tena mieky ny fadisony mba mibebaka diso teo anatrenareo zay voka malagasy zany boko tsy saky mpanao politika mihitsy ifona fa diso nisy zavatra tsy nentina tao anay ho de mifampimenimeninao azonao zay mahatonga ana miteny hoe za tsy te tsara oa fa zay ny zava-misy efa nisy io a fa tsy nenona ny olona rehetrarehetra tsy za rera ny tena zany fa olona rehetrarehetra maintenant mifototra amindreo zany le izy zao de ny ane zany tsotra e andao samby andiny tena tsisy olona tsy diso teto ambony tany baiboly de samby efa nanota daholo izy rehetrarehetra tsisy marina de ray akory ny azy fa zay mieky ny fahotany no azo famelana tsisy olo tsy diso zany teto ninona nizy nampivavaka ohatrany ahoana azy ianao tany ahity nytenena zany nefa monseigneur fa iveka misy ny président de république tany fa tsy voa miletika foana le firenena io tsy hoe rehefa mpitondra fanjakana anao de tsy eky mifahotanao asakasaka anao rehefa tsy eky mifahotanao anao rehefa tsy bebaka anao fa raha mibebaka anao mamela heloko Andriamanitra tsy tonga iantso marina ao zay fanampanota mba hibebaka zay ny zava-misy nefany rehefa jerevana ny fiainana andavanandro sarotra amitsika vahoaka an'Andriamanitra sarotra amitsika kristianina zany antson'Andriamanitra tsy tonga iantso marina nge zay no Jesosy Kristy moa no nanasany Mattio tao an-trano nasany Mattio tao an-trano de ninakanina tany de bedin'olona ny marary izy mila fanafody fa tsy ny salama ka zay zavatra misy amitsika zao raha mieky tsika rehetrarehetra na mpanohitra na mpitondra amin'ny fahotantsika amin'ny fandinihan-teny io amin'ny bitsiky ny fanahy masiny io vetivetika de mivaza olona atsika zao tsisy dikany zany ny zavatra nisy fa tany a Sud-Afrika nisy an'izany tany Inde nisy an'izany tany États-Unis de mandeha reo firenena reo fa tsika de efa nasa vangila za tsy miteny marina fito trop zavatra misy am'izao trop tsy mila verina tsony alina zao za vao tamin'ny maraina be teo za vao nahazo ny vidéo 4e vidéo ny colonel Patrick gaga ne no nitsangam-bolo e kay misy an'izany ao izy zao samy teny inona ary zany ho ataon'reny ho azondrany olona reny raha te fitondrana ty tsy le hoe de n'zao de alamina atsika ny fiarahamonina atsika ty raha miverina amin'Andriamanitra reny olona reny moramora ny zavatra rehetrarehetra atao de miroso atsika ohatran'izany fa tsy samby vao meny amboariko tsara mibasiko fa le bany reto ho avy zay zany misy mako mioana ohatran'izany ho avy ane reto mpanohitra reto hoe ndao tsika amboatra tsara tonontononona daholo zao tonontonon'ny colonel Patrick zao hitako tamin'ny maraina tao io zay moa niteneniko tary amin'ny Zatary Mikolo FM Kolo TV teny le namako hoe reo mpanohitra reo de mbola mpanohitra koa hoe zavatra miseho miseny io de mbola mpanohitra daholo zany io resaka olona vao tonontonina io zay zany mila mandiny tena de mieky ianao fa diso nanota na mpitondra anao na mpanohitra anao rehefa samy mieky eo anatreny voaka ina moa de voaka fa alamino ary inona ary no atao fa samby misitona lakilosy daholo de farany sotona tady daholo de tapaka io tady io farany